Atolotra indray ny araba tompoko lasy tompoko vavy manjoitsy tapaka ny fahita lavitra MBS tonga soa indray atao anatin'ny fandarana dinika ao amin'ity alatsinainy voalohany amin'ny volana desambra 2022 ity volana farany isika atao anatin'ny taona 2022 tsara raha horesahana indrindra ny mahakasika ny fiainam-pirenena anaovana jeritodika kely ny mahakasika an'izay hoe aiza ho aiza tsika amin'izao fotoana izao nandritra n'izay taona izay eo ihany koa nandritra n'ity fitondrana ity ho amin'ity androany ity dia resaka mahakasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ny olana amin'ny sosialy politika sy ny toekarena isika atao anatin'izany dia nanasana ny Andriamatoa Falier Ramakavelo mpahay toekarena sady mpampianatra mahakasika ny gestion akasitrany anao tompoky nanaiky ivahiny atao anatin'ny fandarana. Miaraba ampijery dia miaraba anao koa. Ny vahintsika anankiray Jean-Jacques Ratsietson mpahay toekarena akasitrany ihany koa ianao Andriamatoa nanaiky ny vahiny atao anatin'ny fandarana. Ya miaraba anao Andriamatoa Avitra, miaraba ny namana Falier Ramakavelo dia miaraba ny vahoaka rehetra tsy vaky volo manaraka an'ity dinika ity. Arak'izay dia antenaina sy nona ho antsika rehetra ny tokantrano any fa hitondra zavatra be dia be ny ady hevitra sy ny fifanakalozana izay ho atao amin'ireto vahintsika reto amin'ity androany ity avy hatrany dia ho apetraka ny fanontaniana hoe mahakasika ny fiainam-pirenena ho aminareo ve mbola azo atao hoe mandeha zao fitondrana misy zao ahoana ny fahitanareo anazy angamba ho tombontsika ato amin'ny Andriamatoa Ramakavelo. Mandeha ve ny fitondrana amin'izao zay dia fanontaniana za aloha mahita hoe raha mbola betsaka ny mahantra, raha mbola misy ny insécurité, raha mbola betsaka ny ankizy tsy afaka mianatra dia azo atao hoe mbola betsaka ny dingana tokony atao ary betsaka ny zavatra tokony hatsaraina. Ny zavatra hita dia betsaka ny tondra teto Madagasikara ary izay ny tondra rehetrarehetra dia samy nampanantena daholo niza nampanantena hoe rehefa zany mitondra eo dia hiatsara ny fiainanareo hianakarenonareo etsetsetsetsetsetra nefa ny zavatra hita miasa erana foana ny firenetsika ka ny anahy zany anisan'izany ny solution vahaolana hitako amin'ny ankapobeny dia ny réforme ny constitution mihitsy aloha ny tokony atao ka tsy haiko tsika raha afaka hiresaka an'izany angambany fa zay aloha ny any hitako voalohany hoe décentralisation zany raha hoe any any fototry ny tokony hoe ahafahantsika manarina Madagasikara satria tsy possible ho an'olona anankiray mihitsy nitondra firenena midadasika be Madagasikara 17 000 fokotany any eneto ahoana ny impossible hoe olona anankiray setra 17 000 fokotany nefa mifanjaka eto Madagasikara hita fa miasimba dia zay zany hitako hoe vahaolana voalohany zay vao miditra amin'ny hoe programme zay vao ny tokony hiditra hoe iza ny tokony eo fa na iza ny eo na inona programme eo raha tsy décentralisé io dia hitako sarotra no anatsara ny fiainan'ny vahoaka indrindrandrindra hoe ny fiainam-bahoaka eraky Madagasikara satria ny zavatra hitany hoe misy olombitsy miamanakarena foana niza mpitondra eo fa le vahoaka le tena any mifokotany tsy mety miova mihitsy ny fiainany vao maika ary izy miamahantra ka tokony hoe any mifokotany any mihitsy zany misy ohatrany manana karazana souveraineté na manana compétence élargie mba ahafahana tena hoe manatsara ny fiainan'ny vahoaka any mifokotany. Andriamatoa Ratsietson manahoana ny fahitanao an'izao fitondrana izao amin'ny io moa zany efa ho heritaona sisany heritaona moa zany sisa fa tsy hoe ho heritaona ny fimpitoana iasany sisany ahoana ny fahitanao mbola mandeha ve mbola tokony ho eo ve zany amin'izao fotoana izao raha ny resaka hoe bling anao téléphérique anao autoroute anao an'izao dia mandeha izy amin'ny fomba fijeriny fa raha vao miresaka fiainam-bahoaka ianao tsy mandeha io zay rehefa miresaka amin'ny vahoaka androany izy rehetra miteny androany zay mitady ny sakafo ny omaly fa tsy ny sakafo zany izy omaly zany hoe le bling zany tsy misy miditra ny ambilian'ny vahoaka ianay niady atsotra za manana vahaolana omeko amin'ny fitondrana averimberiko foana io meko amin'ny fitondrana io ary io vahaolana io manakaiky ny zavatra nytenen'ny namana Falier Ramakavelo teo makany amin'ny fokotany mihitsy io anatin'le programme amena ny fitondram-panjakana aloha voalohany tsy maintsy ny rafitry ny vola aloha ny kitianao voalohany satria ny vola nozatry ny aina ny miala amin'ny vola daholo ny rehetrarehetra
ka raha vo tsy miverina amintsika ny souverain international amin'ny vola malagasy tsisy projet mandeha eto fa anendrikendrika hoe organisation tsy mety ny organisation tsy mety n'izao io a misy olona be de be nefa nyteny an'izay fa na organisation faran'izay ratsy ary ka olona tsara ty tanindrazana ny tonga fitondrana ainy manovan'io a de tafavoaka io firenena io ary na organisation faran'izay tsara ary no ataonao eo ka jiolay no mitondra ny firenena de miodina daholo io de tsisy mandeha raha raisiko hoe ny anay ny vahaolana de hoe tsy misy miala amin'ny famerenana ny souverain international amin'ny vola aloha tsy maintsy foanana aloha le midy a na marché interbancaire de devise izay nampienjera ny volantsika 7000%. Tsy misy tany tsy misy firenena eto tany mataty dévaluation na 7000% nazo atsika na tany faran'izay matanjaka ary midévalue 7000% tovy amintsika mitotona amin'ny tany a io firenena io io zany a ny angana voalohany amenay amin'ny fitondrana io a ataovy io a dia akarina décret mampiakatra amin'ny sandam-bola amin'izay fotoan'izay rehefa miverina amin'ny taux de change fixe sika akarina 200% sandam-bola de midina amin'ny ampaivany aloha ny vidim-piainana ny vidin'entana rehetra farana avy any ivelany amin'izay fotoan'izay nge na midradradrara raha ny fitondram-panjakany anao autoroute tsy manakana zao zavatra teneniko zao hoe décret nalainareo aloha de ataovy memaivana aloha ny fiainam-bahoaka de ao anatin'izay rehetrarehetra zay a raha vo zay fotsiny natao a fepetra maromaro ny raisina 3 alina ariary a de mahazo trano ny olona ka raha vo 3 alina ariary mahazo trano a tonga de famoronana asa tsy tokon-tsoforoany io anao trano daholo tsika ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa eto amintsika miresaka rafitra tsika foy zany rafitra ny zavatra anaty rafitra voalohany tokony jerena tsy ampy isan-jatony akory nisan'ny fonctionnaire eto Madagasikara any États-Unis pays capitaliste voalohany eran-tany a 7% 7 isan-jatony ny tahan'ny fonctionnaire any Europa 8 à 10% valo hatramin'ny 10 isan-jatony ny any amin'ny pays scandinave tsy lazaina fa tafakatra ny any 15% ny tahan'ny fonctionnaire tsy misy firenena eto ambony tany afaka mitatana an'le firenena raha latsaky ny ray isan-jatony a nisan'ny fonctionnaire miprofon'izany a mivoaka ery ny gasinety inona ny gasinety asan'ny douane nge io mivoaka ery indray ny proposition hoe andao privatisena ny fitakina etra eny an-tsena satria efa tsy atsony raha fanjakana de raha zay fotsiny hoe miverina amintsika amin'ny fiandranam-pirenena amin'ny vola malagasy afaka mampiditra manenjika 5% 250 000 amin'ny fonctionnaire zao a tsy ampy 1% tsika 28 millions raha mampiakatra an'io 5% fotsiny tsika de mamorona asa 1 million 150 000 ao anatin'le 1 million 150 000 zay a tonga de mampiditra mpampianatra eo amin'ny 100 000 eo tsy latsaka any amin'ny fahasalamana any amin'ny 200 000 ny ilaina amin'ny voalohany rehefa manao an'izay fotsiny a ny fanjakana de fa ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa miaraka amin'le lazaiko teo hoe raha 3 alina ariary ianao de mahazo trano ary azo azavaina malalaka tsara io 3 alina ariary io mahazo trano satria midina amin'ny apaefany aloha ny vidin'entana farana avany velany midina zany ny apaefa ny vidin'ny ciment sy ny vy rehetra anaovana ny trano fa tsy vitan'izay fa azo atao koa ahitatra trany amin'ny 9 taona raha ilaina famerenana an'le vola rehefa mindrana vola le olona anao trano zay mahapossible an'le hoe manomboka 3 alina ariary a de mahazo trano fa misy olona anao tranona raha etsy ariary isam-bolana fa farafaratsy aloha le mandray smig na 1 million na 1 million 250 000 150 000 francs de mahazo trano 150 000 francs ny gonimbary amin'izany fotoana zany ny menaka idina any amin'ny 7500 ny sinsisa amin'izay fotoana zay misy ambombavy izy a iny ambombavy iny a mahatonga ny asa miforona ny fividianan'ny olona zavatra hafa noho ny zavatra mamaika eo amin'ny fianakaviana zao nge raha 1 million ny karaman'le olona voalasa ny ofatrano voalasa mivary tsisy raisina tsony izy ary tadidio nefany a fa rehefa le olona ao anatin'ny tsy fanjari-tsakafo izy amin'izay fotoana zay satria tsy hoe rehefa voko fotsiny ange anao no hoe tsy ao anatin'ny tsy fanjari-tsakafo fa rehefa tsy vita mivoko fotsiny fa mila mihinan-kanina ianao a de miditra ao aminao daholo miotrikaina rehetrarehetra ilain'ny vatana zay anao vao ao tsara fa tadidio koa fa ny zava-doza miandry atsika rehefa anatin'ny tsy fanjari-tsakafo ary mihoatra ny 700 malagasy ao anatin'ny tsy fanjari-tsakafo a mitarika makany amin'ny aretin'ny vo io na ny insuffisance rénale zany hoe nanokatra centre de dialyse ary mifanjakana tsy ahavitan'ireo malagasy reo fa ny akabazany malagasy nge am'izao fotoana zao a be de be matin'ny insuffisance rénale fa tsy mahafantatra izy satria izy tsy nandeha nijery dokotera tsy manam-bola andehanany hôpitaly fa de rehefa maty izy maty tapoka de hoe voniny AVC izy na voniny areti-po de hoy za hoe ny fiainam-bahoaka aloha ny tokony asiana fijerena voalohany a azo atao tsara io a
tsy manakana ny zavatra reo zavatra dradradratra ny fitondram-panjakanareo fa vo mainka ara manampy an'ireo am'izay fotoana zay fa raha am'izao fotoana zao anao lalana fotsiny no ataonao matahotra angainao fa raha rehefa maty le olona de mitototona le faty de mampalahelo fa zay mila hoe rehefa manao lalana ianao olona tomady olona voky tsara akizy tomady no maka an'le lalana fa io nge rehefa anao ny autoroute tamatavy io ohatra any amy 100 à l'heure 120 à l'heure ny tomobily eto amintsika ratsy daholo feno accident iny autoroute iny za tonga de miteny am'izao fotoana zao zay ny zavatra hitranga eo zava-doza no ety ny autoroute io accident fotsiny no hitantsika amin'ny autoroute io satria de mafy daholo le olona nefa le tomobilitsika eto efa ratsy daholo somary iverina kely hoe nyresaka amidy ianao teo nanomboka ny repoblika faharoa nipetraka le izy ny tianao tenena ve zany hoe tsy nahaina atao teo karena daholo zany reo mpitondra ny fandimy nefa nisy tao anatin'izay fitondrana ny fandimy zay na tsy aro ny vahoaka hoe ao anaty filaminana sy fiainana amin'ny fiainana hoe normal amin'ny tokony ilana anazy tsy nahay nitondra izy ny midy aloha tsy repoblika faharoa fa repoblika fahatelo Zafy Albert napiditra ny flottement fa tamin'ny Didier Ratsiraka taux de change fixe tsy nandeha le taux de change fixe satria nahoana tany amboalohany tsy mbola nanao dévaluation izy par décret nanaovany azy satria tao anatin'ny taux de change fixe zay tsara fantatry ny olona rehefa anatin'ny taux de change fixe anao tsy misy afa-tsy décret anao afaka mampiakatra mampidina ny sandam-bolanao ny Didier Ratsiraka tsy nanao fa tsy napidina izy niala teo 91 efa 500% d'évaluation fa ina ny antony nanaovany an'indry tany amboalohany mbola nisy valeur an'le vola tany 1980 nge mbola 35 000 francs miombo ray manontolo 140 francs kilao aneny tam'izany zany nisy fa efa mividy le olona afaka mividy entana fa tsy tao le famokarana zay le adisona voalohany de ny laharana amin'ny PPN zay ny nampalaza ny Didier Ratsiraka fa inona ny vahaolana hitan'ny adala nanaovana azy tsy ny famokarana ny nakariny fa le vola no nampidininy ny sandany de nampidinina dévaluer 40%, 20%, 10%, 500% d'évaluation cumulée 1991 ary Didier Ratsiraka navita ny teny tamin'ny 1990 za nandalo teto na enao zay de tena tesitra satria izy hoe marina nareo fa tesitra ny lahatra izy fa tsy azoko nareo androany maninonareo mbola tesitra amiko nefa nareo fa tsy milahatra tsony ny PPN alohan'iny août 91 iny efa tsy nilaharana tsony ny PPN fa natonga ny hoe tsy filaharana tsony efa tsisy dikany tsony le vola 500% d'évaluation cumulée de le vola karamanao ny karamanao tsy nanaraka n'le fiakaran'ny vidim-piainana ny vidim-piainana nao savoan-danitra ny karama tsy nanaraka de fa nanomboka tsy ny sakafo tsony ny olona tsy zavatra vaovao nge io ary am'izao fotoana zao mbola mitoy io matoa ny olona tsy milahatra tsy manambola ilaharana za zao raha amoaka biena 20 000 ariary androany 100 000 francs io manontany ny olona ina no azo ny 100 000 francs androany de miteny daholo ny olona tsy mahazo inina voavaky iny tsisy hoentina any ampitso akory mora sarotra mahazo 100 000 francs faran'izay sarotra ny fiainana malagasy zany zao sarotra be vao mahazo 100 000 francs fa rehefa azo le 100 000 francs tsy misy dikany vahaolana zany atao misy dikany le 100 000 francs de atao mora mahazo 100 000 francs malagasy ny asa no atobaka ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa somary iverena kely andre mato falery ramakavelo hoe inona zany mety mbola mahatonga an'izay hoe centraliser le fitondrana fa tsy tonga hatrany am'izay mihitsy hoe efa betsaka mantsy ny antsoantso atao am'izay hoe décentralisation tokony ho atao inona ny mety mbola mahatonga an'izay am'izao fotoana zao amiko angamba ny misy olana anakiroa ny olana voalohany resaka mentalité ny gasy ohatra mieritreritra hoe ny atao hoe fanjakana de fanjakana centralisé foana satria io efa nilovana tamin'ny mpanjaka teto-merina de io ny efa nilovana tamin'ny colonisation français de mieritreritra zany tsika hoe zay ny fitondrana fanjakana nefa rehefa jerenanao ny any amin'ny firenena hafa de tena hita mihitsy ny hoe ny firenena tena mandroso de ny firenena décentralisé Allemagne zao décentralisé zany hoe décentralisé zany hoe any am'le fokotany mihitsy aloha ny efa manana pouvoir de avy eo zay pouvoir tsy vitany any amin'ny fokotany de transférena any amin'ny district de zay tsy vitany district ny transférena amin'ny national zay ny tena atao hoe subsidiarité
ohatra n'izao hoe mihetra rehetrarehetra versena ny fokotany aloha de hatramin'ny etran'ny société io a TVA rehetrarehetra de avy eo a fokotany am'izay a manana ny sekoliny izy a manana ny dispensairany izy a eny a na tamin'ny fitsarana raha zao atao tsara manao zany ny fokotany a de rehefa ohatra indray hoe hanao université mety tsy ilaina manana université isaky ny fokotany fa hoe any amin'ny district de fa district tsy ny eo amin'ny 180 fokotany eo de district ray zany manana université de misy vola le aty amin'ny fokotany zany apahany alefa any amin'ny district de manao lalana koa ohatra ny any district de ny fanaovana resaka défense ny affaires étrangères ny trésor zay sisa no atao ny fanjakana foibe ohatrohatr'izany zao ny any Amerika ditazao hoe tsara tany eny na ny Chine raha ny décentralisé be marina fa ny parti communiste manana ohatrany hoe prédominance ohatrany hoe midomine ny vie politique any Chine fa rehefa tena jerenao amin'ny Tsipri ny rafitra ny zareo a rafitra décentralisé koa ny any Chine raha tsy zay a sarotra be ny tatana firenena hoe 1,5 milliard zany hoe olona anankiray hoe Xi Jinping na mahiboatra n'inona raha tsy possible mihitsy ny tatan'izay raha tsisy décentralisation les mentalités zany amiko ny voalohany tena problème ary mila ovana ny zavatra faharoa de ny eo am'le hoe ny inversement de calendrier zany hoe tant que mbola ny calendrier atsika ny présidentiel aloha mandeha alohan'ny changement constitutionnel zay président tonga ao tsisy anova constitution ntsony mihitsy inona ny antony satria voalohany aloha izy lany vola be rehefa manao élection zany de matetika nefa rehefa lany vola be anao a le olona nanampy anao name anao an'iny vola iny a mba tiany koa hoe mirécupérer le vola ny investisseur tamin'le élection de nefa ny afahana mahazahoana vola be indrindra de anananao ny pouvoir rehetrarehetra ohatra hoe misy projet minier ohatra ny any Tuléar de mahazo pourcentage amin'iny ianao misy projet minier ohatra any Tamatave de mahazo pourcentage amin'iny ianao de lasa tsy tianao tsony zany ny décentraliser satria raha va décentraliser izy de le olona ny toerana mihitsy ny manana pouvoir am décide hoe azo atao aty aminay na tsy azo atao aty aminay ty projet ty de zay zany mahatonga an'le hoe raha mbola ny présidentiel mandeha alohan'ny changement constitution tsy hisy mihitsy eo décentralisation satria le fahefana tena centralisé azon'le mpitondra zay tonga eo a ohatrany tsy tiany hiala amin'ntsony satria tena ahafahany azo atao hoe mieritreritry izy hoe ahafahany mampandroso fa hita mihitsy hoe tsy possible mihitsy le mampandroso aloha na rehefa centralisé a fa indrindrandrindra mba ahafahany a ohatrany hoe mirembourser ny dépense tamin'ny élection de zay zany mahatonga ny raha za manokana aloha de resy lahatra raha mifahitako ny tantara politika teto Madagasikara hatramin'izay de efa hatramin'ny ela mihitsy no ny teny a hoe ny élection tokony changement de constitution aloha no atao voalohany satria sady misy risque politique be amin'ny deuxième tour hoe mety misy ady non plus zay lany eo na de monsieur Desister ny anankiray manaikotra ny tamin'ny farany teo zao manaiky le candidat tsy manina fa ianao no mitondra de ny zavatra hita hoe rehefa azony am'izay le pouvoir zay président eo a de tsy vonona mihitsy izy a anovan'le constitution na ohatrany hoe na tanteraka le constitution fotsiny constitution am'tinge raha jerevantsika amin'ny constitution io a misy province any eo misy chef de région eo misy chef de province chef de région fa ngany mbola nisy ny appliqué an'izany chef de province zany atreto nga nisy ny appliqué an'izany chef de région zany fa gouverneur moa zany natao sady le gouverneur tsy tena hoe décentralisé fa ohatrany beaucoup plus déconcentré zany hoe mbola olona iraky ny olona niraky ny fahefana foibe avy eto Antananarivo ihany zany fa tsy hoe tompona andraikitra feno sy maleo tena amin'ny fanatanterahana ny fampandrosoana any faritra na ny district na ny fokotany misy anazy de zay aloha ny ana ny hitako hoe mety iverenako kely momba le midy teo a io moa anisany efa hatramin'izay tsy mampitovy hevitra aminay sy ny zokila Jean-Jacques Ratetiton za zany tsy de d'accord loatra am'le hoe taux de change fixe satria amiko a misy problème anankiroa izy io ny problème anankiray a am'le banque ny akamaroan'ny banque primaire eto amintsika avy any ivelany daholo fa tsy manana banque tsika gasy a atahorako hoe raha vao fixena arbitrairement fotsiny ny taux de change mety tsisy hivarotra devise tsony ny banque de raha vao tsy mivarotra devise tsony zareo a de automatiquement le izy mety lasa vomaika ho lafa au marché noir ny devise zay zany ny risque voalohany ny risque faharoa de ny eo am'le hoe ohatrinona ara ny fixena azy
ohatra zao tsika hoe fixena 2000 ve fixena 4000 ve fixena 8000 ve de rehefa vo fixe am'izay le izy a de ny problema ny devise matanjaka am'izao a mitotongana koa par rapport amin'ny volamena zany hoe rehefa mitotongana zany to devise satria tsika raha manao taux de change fixe ange tsy maintsy taux de change par rapport amin'ny euro na par rapport amin'ny dollar raha anao par rapport amin'ny euro zany tsika hitatsika zao ny teony fa ny euro fa nitotongana de rehefa mitotongana ny euro de totongana koa zany ny devise tsika fa raha ohatra tsika ka manao taux de change fixe par rapport amin'ny volamena zay le atao hoe étalon or be de be mihitsy zao banque centrale manangona volamena satria hitany hoe mety hiverina am'le taux de étalon or indray tsika satria le endettement le firenena lehibe a be loatra de mety raha vao be loatra mantsy ny endettement de mety hiteraka dévaluation le monnaie anjareo zay de mety hidina zany ny dollar mety hidina ny euro atsoatsy a de hitako hoe ny tena tsara de manao étalon or ny volamena normalement indrindrandrindra am'izao crise zao a miakatra foana ary indrindrandrindra tsika malagasy manana volamena betsaka matetika mantsy ny olona tsy tia étalon or a ohatrany tamin'ny androny trikensa zao a tsy ampy ny volamena anjareo de nitady fomba izy hoe karaha ny économie mandeha be nefa ny volamenatsika tsy ampy de ahoana natao de nidra tam'le hoe taux de tsy étalon or fa standard or zareo après amin'ny accord de Gênes 1922 fa ny tsika ny azo atao tsara de hoe tsika manana volamena betsabe de mety amitsika zany le étalon or am'izay tsika rehefa manana volamena manana réserve betsaka de automatiquement zany monnaie atsika azo atao hoe afaka misy contrepartie volamena de rehefa miakatra amin'ny volamena ary zay misy am'izao hiakatra foana am'izay volamena io de miakatra ho azy koa monnaie atsika zay zany ny anahy hitako hoe tsaratsara kokoa am'le taux de change fixe noho le taux de change fixe fa io moa samy manana ny heviny a de hita eo rehefa taterahana ao amin'ny fitaterahana anazy ange ny ahitana lizy de efa taterahana lizy de hita eo inona mety somary iverina kely amin'ny Andriamatoa Ratsetson makasika somary nahiririka kely ianao niteny teo tamin'ny makasika an'le fitondrana zany hoe azotsika lazaina ve zany raha zay no fahitantsika ny fitondrana am'izao fotoana zao hoe tsy saza ho amin'ny malagasy tsony ve zany io fitondrana misy io am'izao fotoana mazava ho azy fa tsy saza satria tsy mijery ny intérêt malagasy fa iverenao kely le resaka taux de change fixe sy resaka étalon or io étalon or ke tsy hoe vita vava fotsiny efa nisy io teto ambonin'ny tany ny dollara américaine convertible volamena tam'izany na tonga azy natanjaka satria rehefa niforonina ny FMI sy ny banque mondiale tamin'ny 1947 de tapaka tam'izay hoe anarina n'izao tontolo zao ny tany nandresy de hoe mila monnaie commune de ny dollara ny lany fanangataka kosa ny firenena rehetra sasany hoe ekenay ny dollara iombonana fa mangataka zay garantie volamena satria raha vao tsisy an'io garantie io manatota vola fotsiny ny américaine de vidiny zao tontolo zao zay ny anton'le izy fa io tsy vitambava fotsiny ange zany hoe anao étalon or tam'izany zany niza na olotsotra na firenena nanana dollara de ananana zo nakany amin'ny américaine ny teny hoe sloy atakalozy an'le garantie volamena io de tranga nisy tamin'ny 1966 général de Gaulle président ny frantsay nalainy ny réserve dollara ny banque centrale frantsay nampidiriny sambo nalefa ny tany États-Unis sloy atakalozy an'le garantie volamena de voateriny américaine nanakalo an'io réserve dollara ny frantsay io ho volamena tam'izany andro zany aloha natongavan'ny euro samy nanana ny volany européenne tao franc français ny livre sterling ny Deutschmark sy ny sisa tao Europa tam'izany andro zany tompoko alohan'ny atongavan'ny euro ny banque centrale frantsay no nanana stock volamena be indrindra rahan'izao tontolo zao amin'ny banque centrale rehetrarehetra erantany move mafy ny franc français tsia tam'izany ny Deutschmark mbola mafy livre sterling mbola mafy ny dollara mbola mafy tsisy ifandraisany zany zay fanananao volamena sy ny amafy ny volananao fa raha mavita kosany tam'izany ny frantsay ohatra ny teny hoe zay manana franc français vitanay manakalo an'io volamena nanao ohatra ny États-Unis taloha zany hoe ny américaine manakalo volamena zay dollara rehetra maneran'ny tany raha mavita an'izay anao de mafy ny volanao fa tsisy tany mavita an'izay tsy misy na ianao raha manana réserve volamena be indrindra ran'izao tsy ho vitanao zay fa raha minitra anao de gotry ny volanao moa am'izany mbola mora
mora angalarina mora anaovana osoka dika za zany a tsy marina le fitenenana ary diso le miteny hoe iverina amin'ny étalon or ny États-Unis raha tsy mahavita miverina amin'ny étalon or tsisy tany avita iverina amin'ny étalon or mahatonga ny sinoa mividy volamena izy fa tsy miteny satria ny sinoa manana réserve dollara be indrindra eran'izao tontolo zao le dollara nefa atao anina rehefa tonga ao aminy tsy misy afy tsy fidianan'entana tsy mandeha ao Chine nge ny dollara hividianan'entana ny velany ny Chine nefana tsy misy entana vidiana ny velany fa izy ara manondrana iny premier exportateur mondial zany hoe le dollara mitovana tsy hitan'zay Chine azy zay mahatonga azy makaty Afrika izy ny financé afrikanina izy milliard de dollara no ampiasainy vidiny ny minina ty Afrika mividy volamena izy fa tsy miteny fa la tsy miteny ary izy nge hitan'le izy satria lasa BDP mitady volamena de zay mahatonga amin'ny volamena miakatra ny koriny fa averiko indray rehefa miverina amin'ny taux de change fixe tsika rehefa miverina amintsika ny fiandranam-pirenena amin'ny vola malagasy dikan'izany ny fanjakana malagasy no mitantana devise fa tsy omenandreo banque primaire reo ntsony ny devise tsika zay nge ny laklen'le izy fa ny olona matsy mieritreritra foana karaha vao zao de lasa hitady devise be de be izy raha mitady devise izy ka zahako ny fanjakana ohatra raha mitady devise izy ividanana tracteur omeko izy raha vidanana 4x4 tsy manome io zany ianao manao ny lahara-pahamenana am'izay ampiasainao ny devisenao fa io tsy omenany banque primaire ntsony ny devise am'izay fotoan'zay ara ny marché noir nge tsy mbola nyroborobo ohatrany am'izao fotoan'zao ao nefa ny taux de ina moa ny midy ao zao ny tena miroborobo ny marché noir makeny tsara lalàna ianao feno marché noir eny makeny lalakely ao feno marché noir fa rehefa fezinao io devise io rehefa fixe io tsy misy tsony ny spéculation satria tsy akatra io asay vo mividy raha ataontsika ohatra fotsiny hoe 1000 ariary ny 1 euro na ny 1 dollar rehefa ividy izy 4000 ariary ny 1 dollar asay vo mividy izy sa tsy maninony malalaka ndana mividy fa aty amin'ny fanjakana no feny devise am'izay fotoan'zay malalaka tsara le izy de miresaka an'le décentralisation moa ny namana tato ny ange ty ho amin'ny programme ato efa hoe miverina i fotony ka manome lanja ny fokotany izay mifandray amin'ny vahoaka mivantana amin'ny famezana ny fokotany andraikitra vaovao be deaibe ny anaty tsy miresaka rafitra satria ny constitution petraka ny constitution io itsahan'ny gouvernement itsahan'ny fitondrana foana io marina ny teninao nge tsisy gouverneur amin'ny constitution lasindra la gouverneur rehefa zay mahafinaritra ny lohany nefa ny constitution mahafinaritra ndray misy fokotany ao ny mame lanja ny fokotany ohatra andraikitra mena ny fokotany fanomezana ny taratasy rehetra mikasika ny fiainam-bahoaka teraka ndraiky izy ao fokotany zay anaovany fanjakana iny aveo nakarany amin'ny district iny any amin'ny ministère iny zay anaovany azy fa ny olona no fatany teraka izy ao fokotany misy maty ao fokotany ny deklarena ampidirina any fokotany ny dokotera za tsy afaka miteny satria le problème atsika tsy ampy ny traikefa eto amintsika za tsy hiteny hoe dokotera resaky ny fokotany ray fa farafaratsy ny dokotera ray mety isahana fokotany 10 de manana ny calendrier izy latsinainy maraina izy ato latsinainy ariva izy ato talata izy ato mba ho tonga eny afotony ny fitsabona farafaratsy ny aloha généraliste rehefa tsy voatsabony zay vao mitady lalana andeha any amin'ny hôpitaly pahay lalàna conseil juridique sy avocat alefatra any amin'ny fokotany keo satria zay tsy azo hofana vetivety ianao va reo miresaka fitsarana amin'ny teny frantsay 99% gasy za samy teny nangaty tsy mahay teny frantsay de alefeny ko reo tsy miteny ko hoe avocat na conseil juridique ray fokotany ray fa anankiray misahana fokotany maromaro de tonga eny amin'ny fokotany zany ny conseil juridique sy ny avocat resaka olana rehetrarehetra momba ny fiainam-bahoaka fiarahamonina fokotany aloha mamahazy na resaka tany ara de niteny aho hoe fokotany aloha ame lalànana anareo mandinika fa io tsy hoe fokotany tsy hoe le chef fokotany hidrereo brown izy miaraka amin'ny staffiny de izy ny andika nanao nisy raha vo resaka tany vorina ny fokotany ao ny mémoire rehetrarehetra mahafantatra izy ny tompon'le tany fa rehefa tsy voavahany fokotany zay voakarina tribunaly fa tsy tonga de am'izao fotoan'zao na alatra akoho ara de alefanao any amin'ny tribunaly tsy araky ny tribunaly zany de ohatray hoe rehefa omena vahana ohatray ny fokotany andraikitra be deaibe nomena aidina any amin'ny fokotany ny ato tonga de
ny fihetsoko azy décentralisation effective aza asiana be resaka hoe any amin'ny rafitra ny tsy maintsy ataon'izao fa tonga de atao le izy fa rehefa tonga am'izay tsika ny vinavinako tsy latsaky ny folo ny mpiasa ny fokotany anao an'izay andraikitra vaovao be deaibe omena ny fokotany hatrany amin'ny impôt marina ny teniny teo hatrany amin'ny impôt ampidinina ny amin'ny fokotany mbanana budget indépendant fokotany budget mpanjakany io miala avy any amin'ny fokotany tsirairay hoe inona ny besoin n'le fokotany de consolidena amin'ny commune consolidena avy eo any amin'ny district any amin'ny région zay vao mivoaka amin'ny budget mpanjakana tsy miteny akory zany zay ho tenenin'le olona tsy maintsy vita amin'le budget amin'iny taona angatahany azy iny fa farafaratsiny zany a fantatra tonga de fantatra hoe zao ny zavatra ilain'le malagasy rehefa mivoaka avy any amin'ny fokotany nge mila autoroute tamatavy de mivoaka any iny fa rehefa avy eo a misy lahara-pahamena fa ianao tsy afaka tonga de avita rehetra hoe zay tenenin'ny olona rehetra koa de ho vitanao fa anjaranao am'izay manao priorité hoe izy aloha miantoka manaina inona ny aingitraingitra amiko aloha autoroute atreto aloha ny autoroute aingitraingitra amiko fa hoy za hoe fitondram-panjakana na izany araho a azonareo atao manao an'le vahaolana nameko ataovy le iso azo atao zange za nanao propagande tamin'ny 2018 za rery ny sananao engagement ny engagement nataoko de ty raha ray volany itsanganan'ny gouvernement ataoko tsy midina tsasany vidiny entana farana avany velany miala ho azy fa tsy hoe zay avo ametraka fametram-pialana raha vao zay mantsy tsy vo afaka ao eo ntsony manoatra ny rehetrarehetra raha zay no atao fa dikan'lizy efa napetrako mialohany amin'ny ACC ny fametram-pialana daty 14 août io fametram-pialana io napetrako tia ny taratasy ty 14 août ty ny napetrako 7 septembre ny premier tour tia miteny raha anatin'ny raha lany aka raha ivolana itsanganan'ny gouvernement ako tsy midina tsasa ny vidiny entana farana fanyvelany asory amin'ny toerako tsy tompony tenako ntsony amin'iny fa namato tena iny tia nataoko hoe tia antoka nameko ny vahoaka tamin'izany fotoana zany rehefa resaka élection tsika de ho za hoe tokony manao an'ity daholy zay candidat eo miteny daholo hoe zao ny programako zao fepotona rehefa tsy vita mialaranga fa zafatorana 5 taona le olona fa io foana ny problème eto amintsika eto marina mihitsy ny teny namana faritra makavelo hoe nanao promesse daholy fa tsisy voatana le promesse satria nahoana tsy misy antoka zany antoka zany nge tokony zavatra ngeza be rehefa tsy vitanao le izy de mitovy am'le zavatra tsy vitanao ny tokony antoka omenao ny takalon'le zavatra tsy maintsy miala aminao fa za raha mbola samy teny mihitsy asena manao engagement daholy rehefa tsy vita miala ho azy de gadraina mandritry n'le fepotona tokony na filopirenena azy ny azy zany raha ny teny hoe ray volana ako de migadra efa taona sy 1.5 volana tsy matahotra satria fantatro ny ahako fa azo atao ary vitako manao azy satria didi-mpanjakana manao azy ho avy any am'izay resaka fifidianan'izay tsika andriamatora tsy eto fa somary iverina kely hoe andao ary loha jerentsika le fiainam-pirenena amin'ny akabeany mihitsy le marary am'izao teo zao ny resaka tena niteraka resabe ny resaka ty fampianarany ty ny kolay daholo moa zany indrindra ho ny sehatra tsy miankana ny ray aman-dreny hoe manahoany ty resaka lalàna makasika an'ity CEPE ty inona no afaka ho resany ianao ihany koa mpampianatra andriamatora falera makavelo ahoana ny fahitanao an'izay any amin'ny hoe le akizy mihitsy sy ny hoe fiainana amin'ny akabeany ny fiainan'ny malagasy satria maro ihany koa no ataontsika hoe mezaky ny maka an'izany CEPE zany ho raisiko ohatra ataontsika hoe kivazivazy ihany le izy hoe isaky ny mandeha ny CEPE mbola misy ray aman-dreny lehibe mbola hoe ao anatin'izany finiavana haka CEPE zany manahoana ny fahitanao an'izay ny foanana ny CEPE sasany mahita azy hoe tsara ny sasany mahita anazy hoe tsy tsara fa hitako hoe ny ahafahana misedy hoe tsara na tsy tsara ny politika anankiray de tanterahana de hita hoe zay zavatra mitranga ary zay indrindra ne mahatsara an'le décentralisation za raha miresaka décentralisation de décentralisation any am're ao anatin'izany ny fampianarana ny district samy manana ny azo atao hoe politique éducative ary normal izy raha manana politique éducative satria ny éducation na ny fanabeazana na ny fampianarana ny ilana anazy de ahafahana miformer olona ilainy le économie ao an-toerana ohatra zao hoe maninona moa tsika ny any Moritsiraka zay zao manana école ny Morondava manana zay eto Tanafa manana koa zay ny Morondava maninona ny Morondava no tsy misy école na mpanjono
nefa fanjonona nataony olona any tsy misy école na olona spécialiste amina resaka hoe bateau à voile ohatra nefa izy amorontsiraka maninona tsy misy olona spécialiste amin'ny resaka environnement nefa zany no tena problème any de tokony hoe za aloha mahita mihitsy ny hoe district tsirairay avy a tokony samy manana fahefana manao ny politika y compris amin'ny resaka ohatra ny hoe politique de genre politique ambola fa iny moa raha ny tena marina tokony eo amina firenena ny tena antony tena mahatsara samy manana ny politika any mantsiny a ny théoritsika eto Madagasikara samy mahay daholy samy tena ingénieur ary samy doctorat daholy fa ny tena tsara am'le hoe rehefa atao ny décentralisation de hitany olo hoe ary ny erika ny tena mandeha tsara de makatahaka an'iny am'izay ny rehetrarehetra hoe zay tsy hanao antipolitika anareo ty fa rimo mandeha de aloha zay olona manao politika ohatrany ary amin'ny district ary am'izay atao satria io hita fa mandeha ary zay ny tena mahatsara le décentralisation satria mifankahita eo am'izay tsika nge ile de zay ny problème tsika tsy manana voisin afaka jerevantsika hoe ohatra mety kosa ny voisin atsika reto fa tsika ato amintsika ato de samy miseho azy mahay be daholy de samy manana ny théorie eny de mieritreritra hoe rehefa ny anaty iny atao de sur fa mandeha fa ny tena tsara aloha ny district samy manao ny azy de vavolombelon'ny mpiasa ny bainga le zavatra iny ny tonga de hita hoe ary tena mandeha ny le district ary aloatra ny atsika monsieur Jean-Jacques Ratsetso zao ny teny hoe omenareo sedrainareo karaha tsy vitako eo anatin'ny 5 volana na 9 bolana de afaka soloanareo za eny fa en attendant zany ianao firenena ray manontolo sanatria ka tsy mety le zavatra natao eny ray tonga de potika nefa le izy raha décentralisé nao mais district ray fotsiny ny potika na district ray fotsiny mandeha fa manova zay politika hitanao hoe mety fa am'le district iny anaovana azy ny sasany manao ny anazy de samy mifankahita am'izay hoe izy ary ny tena politika tena mety eto Madagasikara de makatahaka an'iny hoe ty mandeha de makatahaka amin'iny am'izay de ny anazy zany ny anazy zay ihany hoe tena hitako hoe mety indrindra eto amintsika eto samy manana ny politikany samy manana ny visiony samy manana ny fomba nitezaina anazy samy manana ny écoleny de ny tsara atao de aloha sedraina de district tsirairay avy samy manao politika de hitako hoe tokony andeha tsara raha zay ny atao donc raha miverina le resaka éducation anao amiko zany tokony décentralisena koa ny éducation misy district amin'ny teny hoe tazomy CEPE tazomy bac de tazomy de ho hitatsika hoe ahoana ny afaran'izay firenena rehetrarehetra nge fa avitsika angamba sisa manao CPE tsy de misy manao CPE zany tsony za tsy miteny hoe satria tsy manao ny sasany de iny koa tsika fa tsy hanao fa zay mahasoa atsika ny tokony hojerena de ahoana ny ahitana an'izay hoe inona mahasoa de aloha asiana exemple be dia be neto amintsika nke ny zavatra nitranga de iny misy fitondrana anankiray tonga de mahazo financement français de modèle français ny atao misy fanjakana indray tonga mahazo financement avy amin'ny banque mondiale de modèle américain anglo-saxon ny atao de misy indray tonga de mahazo financement avy any Union européenne de modèle n'Union européenne ny atao de zay les bailleurs amidicté atsika hoe inona modèle atsika de miovaova foana hatramy calendrier scolaire miova ny programme miova ny rehetrarehetra arakaraka zay mpitondra eo tsy mety ane zany ny zanako nge no abe azy ny tokony hoe zavatra maty-paika hoe tokony sur 50 ans ahoana miformena n'iny olona iny amin'izy mbola tanora zay zany ny éducation de base de avy eo misy le atao hoe formation continue io koa mbola tsy ampy mihitsy eto amintsika tsika mieritreritra hoe rehefa nahazo bac nahazo master de vita ny fampianarana de tokony misy foana satria les sciences samy évolué de nao zany tokony misy mise à jour hoe zao ndray ny zavatra tsara momba ty eo amin'ny formation professionnelle tena be de be mihitsy ny zavatra tsy ampy ka afahantsika mahita an'izay hoe inona ny tena modèle tsara tsy tokony hoe misy olona anankiray mibaiko hoe zao ny hitako tsara fa aloha ny district no samy hanao ny anazy de tonga de hita am'izay hoe ry modèle tsara rehefa fampianarana ry modèle tsara rehefa justice ry modèle tsara rehefa fitantanam-bola ry modèle tsara rehefa ohatr'izao de ahafahana samy mijery am'izay zay mandeha tsara de iny am'izay ny appliquena ny miara-mandeha dolo ny district le izy hoe zany tsy afaka raha mijanona am'izao hoe centralisé ihany zao tsika zany hoe tiana ho tenena ve zany Andriamatoa Valery Ramakavelo hoe atokony ho asiana pilote fa tsy afaka tonga de tsy asiana pilote ka pilote zany ange manana dikany atao hoe pilote efa manana ny fomba fijeriny le gouvernement nefa le fomba fijeriny le gouvernement iny mety tsy mahasongasy fa zavatra intérêt les bailleurs de fonds de le pilote zany ary fantatrao ny zavatra atao pilote ataonao zay tena mapety tsara an'iny de mandeha le izy généralisena am'izay fa rehefa généralisena reo ny any ambany vohatra sy ny eto andrenivohitra tsy mitovy
ny zavatra satria tsy ampy ny mpampianatra tsy tia andeha hoan'ny olona fa tsy ampy confort etsetsetsetra be da be ny problema tsy asiana pilote ka tonga de décentralisé ny Madagasikara décentralisé n'izany hoe samy mitondra ny azy ny district sy ny fokotany de samy manao zay modèle ny hitany hoe mety io nge tsy eto Antananarivo ihany manana cerveau e fa mety possible koa hoe décentralisé nao be da be am'izay ny olona avy any mifaritra any miverina any mifaritra misy anazy de mametraka modèle ny sasany zao naka ny États-Unis any ny hitany hoe mety apetra ny modèle américain sasany mety nianatra tany Australie de hoentiny any mifaritra misy azy de mety mandeha de eo am'izay ny mifampijery hoe modèle isany tena mety indrindra fa raha vao pilote mantsy de dikan'izay de efa olona anankiray ny mety manao zay eritreriny nefa le eritreriny mety tsy mety fa aloha tonga de samy manao zay mety de mety mandritry ny 10 taona tsika mbola ifampijery eto fa au moins ao anatin'ny 10 taona tsika mahita am'izay hoe tia tena modèle tsara de zay no tanterahany rehetrarehetra fa niokevitra andre matoa son zakaratsy etson makasika an'izay fampianarana zay satria fototra ihany koa ny fampianarana ao atsika ny ako tsy resaka hoe CEP ve foana sa tsy foanana raha mipetraka zay fantany zay de tokony tenenao inona na tonga an'le CEP nge évaluation an'le T1 ka hatramin'ny T5 tsapaina amin'ny CEP eo le ankizy iny CEP eo iny normalement sedraina le ankizy ray hoe azony daholo ve le zavatra tokony ho azony tamin'ny classe primaire raha zay ny amalina azy de mazava mivaliny tsy tokony foanana na manafonary ny any velany ratsy angamba mievalue ankizy fa ny olana tsy any ny olana amiko goavana be 97% ny ankizy 10 taona midina tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny eto Madagasikara 3% sisa mahay manoratra tsy mahay mamaky teny tsy za mamorona an'io chiffre io namatsika banque mondiale sy ny FMI no teny an'io 3% sisa any zany tokony asina vaolana aingana de aingana zay natonga ny teny teo hoe mila mirecruter tsika farafakely 100 000 mpampianatra ny tena marina mila mirecruter tsika 300 000 100 000 eo mpampianatra tsika tokony 400 000 anisany fa raha miteny ara hoe tokony recruter 100 000 mpampianatra tsika androany de fieko zay afaka miteny amiko hoe mahita an'ireo 100 000 reo fa tsy ahita an'ireo farafaratsiny ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa raha ataotsika raha hoe hitatsika raha le 100 000 mpampianatra amiko aloha le resaka hoe resaka vola tsy maintsy firenena resaka fampianarana enseignement général tsy maintsy resaka firenena rehefa any amin'ny spécialisation voekeko le teny namana ramakavelo hoe ny any atsimo zao dakan'ny alika ny masoandro fomba fiteny iny any tokony mizakazaka makany amin'ny solaire era Madagasikara misy rivotra tokony makany amin'ny éolienne tsika menakavy any vao misy ny spécialisation ny amorontsiraka tokony spécialisé amin'ny resaka mifanakaiky amin'ny vokatry ny ranomasina rehetrarehetra sy ny vacances ohatra fa ny mamaika ahoana ny entanan'io 100 000 mpampianatra io de hoy za hoe tsy afaka hijery anao iariteny ianao hoe zay foana mantsy ny eto hoe tsy maintsy mijery iza ny tany efa navita an'izay de angalatsika tahaka tsy misy tany ao anatin'izay olana zay fa tsy tsika ny olona nge any amin'ny tany mandeha tsy miteny akory hoe tany mandroso fa olona tany mandeha normal ny mpampianatra mandeha retraite no soloana au fur et à mesure mandeha retraite le olona zany hoe rehefa hanofan'olona zany mety manofan'olona 10 na 2 na 3 de fa mipetraka ny structure iformena mpampianatra 10 2 3 fa tsy misy tany tsy misy firenena eto tany afaka hiteny hoe za mavita miformer 100 000 mpampianatra na tsika raha tsy havita an'izany fa eo tsika mila créatif 100 000 mpampianatra raha ataotsika hoe par extraordinaire nahita an'le mpampianatra 100 000 avao tsika de raisitsika le 100 000 avao ary ataotsika hoana ny famformena azy raisitsika reo de doubletsika ny klasy tsirairay zany hoe le ho mpampianatra vaovao zay manana traikefa fa tsy mahay mampianatra asatsika mijery any an-dakilasy mijery maso izy hoe ahoana ny fomba fampianaran'olona anankiray fa izy tsy hijanona mandritra ny taona amina klasy anankiray fa ovana klasy izy afaka 2 volana na 3 volana zany hoe ao anatin'ny taona izy mahita klasy 2 na 3 fomba fampianarana 2 na 3 samihafa
ao anatin'izay satria misy olana afa koa tsika hoe ny 20% mpampianatra eto amintsika tsy mahay manao soustraction à 2 chiffres 55% tsy mahay manao addition raha vao misy virgule raha vao misy faingo am'izay fotoan'izay koa reny ankizy reny satria ny any antsika nge tadio fa misy manana baka licence misy manana master azy Tuliara Majunga Tamatavy Diego Fianaratsoa mitarika posy reny zany manatrikefa de reo olona reo koa zany rehefa alefa any an-dakilasy izy mitety klasy telo anatin'ny taona asatsika manao évaluation le mpampianatra mbola mila ahofana ve le mpampianatra sa fa mety am'izay fotoan'izay misy fifanakalozana ao le ankizy mahita fampianarany olona samihafa anankitelo farafakeliny afaka miévaluer olona telo farafakeliny de ampitoviana am'izay le izy de zay ny ahafahantsika mandroso zay ny ahafahantsika mampiditra mpampianatra rahetsy ndray mandeha fa amin'iny taona iny zay eo ampanaovana karazana fanofanana le mpampianatra vaovao de eo tsika manamboatra école vaovao ho ana 100 000 mpampianatra de rehefa vita ny herintaona afaka afindra am'izay zay afaka mampianatra am'zazy io nge zavany mba eritreto zany hoe 3% ny ankizy 10 taona midina sisany mahay manoratra sy mahay mamaky teny ary io hoe resaka hoe 97% tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny tafiditra ao ange ankizy niveau ana T5 fa inona mahatonga azy hoe tsy tafita satria any ampianarana 80-100 ny ao anatin'le lakilasy ray le mpampianatra mamaiky azy ampivady asa satria tsy ampy ny karamany de be ny ankizy za miresaka amin'ny ankizy niveau T5 asaina mamaky teny izy voavaky ny angely izy fa mibadabada be izy fa rehefa aveo inona raha le mivakinao teo tsy hainy ntsony ny teny hoe inona le mivakiny zay le ankizy tsy mahay mamaky teny na de voavaky ny ara le izy fa tsy azony le zavatra mivakiny tsy mahay mamaky teny izy tafiditra anatin'le 97% izy mamaiky azy zany io tena hoe révolution réforme totale ny fampianarana eto Madagasikara efa nandavaky tsika ny fampianarana nge no avy malagasy inona ny andanitsika randoa iteny hoe foanana ve ny CEP foanana ve ny BPC foanana koa ve ny baka nefa ny ankizy 10 taona midina 300 ihany mahay manoratra tsy mahay mamaky teny niveau andreo rehefa tonga any amin'ny baka koa mbola ambany be koa ny niveau-any satria misy olona be de be mitaraina nge am'izao fotoana zao classe 2-3e aiza classe 2-3e ave mampianatra terminal na première na terminal zany ny zavatra misy tsy misy voafetsony eto satria veriko indray hoe tsy ampy ny fanjakana afaka mameory tsika hoe tsy mandeha le fanjakana hoe be loatra izy tsy manao nininina izy sady efa vitsy izy zany tsy manao nininina tsy mandeha amin'ny laoniny le fanjakana de any olana voalohany any mila solution voalohany zay tsika vao miteny hoe ahoana am'izay ara ny foanana ave ny BPC foanana ave ny CEP amiko zany accessoire ao fa na ny CEP na ny BPC évaluation ana cycle anankiray fa rehefa miteny ve ny gasy hoe tsisy ilana ny évaluation fa andao andeha am'izao de sory de azasina baka tsony azasina licence tsony fa na ny licence na maîtrise na ny doctorat nge évaluation daholo zany de rehefa ozy tsika hoe tsy ilaina ny évaluation de foany daholo hatrany amin'ny CEP hatrany amin'ny doctorat de mandeha babangona atsika de tofatsika rehefa afaka androany tsika tsika miteny hoe raha mitady 100 000 mpampianatra sarotra mahita fa afaka 10 taona afaka 20 taona na 1000 raha tediavinao sarotra aminao ny ahita azy satria 97% ny ankizy 10 taona androany 20 taona izy afaka 10 taona 30 taona izy afaka 20 taona tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny am'izay fotoan'izay tsika iteny hoe 97% ndray mpianakaviana tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny zany zavatra isy eto zany nefa zavatra manomboka misy de zany mila vaolana maika zay mahatonga anay hoe ny anay omenay amin'ny fitondram-panjakana androany de androany raha izy io vaolana io fa za mbola samy teny fa rehefa tsy mandeha reny azonareo gadraina fa manadala saim-bahoaka averiko foana ny hafa ny angetsy matoa amy teny hoe raha volany itsangana tamin'ny 2018 hoe raha volany itsangana gouvernementako ka tsy midina tsasany ny vidiny entana farana vany velany miala ho azy fa metraperany fa mipetraka any amin'ny HCC tsy hoe aza misy manana reo hoe tsy ho vitako io de iala diso mitenenana an'izay matoa sa mametraka ny démission-ko melo de fantatro sa ary sura zato isan-jato fa vita io fa za kory tsy olona dala fa ny olona tsy sa ny olona tsy sa manao an'izay nataoko zay no miawatra tsy ho vitany izy de tsy sa metraka an'izay
inona moa fametram-pialana mialoha zay izy raha sitraka ao andriamato zanjakaratsietson aloha tsika hiditra am'izay resaka fifidianan'izay ny lerantsika ihany koa any fotoanantsika efa somary mandeha fa lasalasa kely ihany iresaka mahakasika an'izay fifidianan'izay indrindra maro ny fitarainana sy ny ataontsika hoe olana eo anivon'ny fitondram-panjakana ny senia sy ny atoko politika maro manana ataontsika hoe aia am'ty resaka fifidianana ho avy ty eo ny resaka voaingana moa zany ty mahakasika an'le tetibolana tokana an'ny senia any manana n'izay fifidianan'izay indrindra nanambara ny filohan'ny senia hoe tsy ho tanterana ny fifidianana rehefa tsy ampy ny vola zany mety hoe anahoana andriamato faliera makavelo no mety andikatsika an'izay hoe aiza ho aiza misy an'le basket fond inona no afaka ambara mahakasika an'izay za loatra mahita hoe mety ho riska ihany ho an'ny mpitondra zao raha hoe foanan'izany ny fifidianany mieritreritra hoe mety mbola rumeur angamba zany fa rehefa tena hitra amin'ny fifidianana izy mino fa hita vola ihany izy anaovana azy satria nge raha jerena ny position-any raha resaka politika zany jerena hita hoe zay mpitondra eo matetika manana position tsaratsara kokoa par rapport amin'ny opposition manana ny administration izy manana ny za tsy hiteny hoe manana ny ACC izy fa ny zavatra hita aloha matetika de ny ACC rehefa mitsara ny valim-pifidianana de ohatraohatrany mitongila tsy hoe mitongilana moa zany fa ohatrany hoe mienoeny bebe kokoa am'izay olona efa eo amin'ny fitondrana satria ny olona eo amin'ny fitondrana ihany tsy inona nome anazy teo de normal zany raha olona nome anao ienonao kokoa noho ny olona amin'ny opposition raha resaka iny fotsiny aloha za mino hoe isy ny élection satria manana raha tsy misy vao maika mety hiteraka zavatra manahirana fa raha ny tantara ny jerena eto amintsika hita foana nge hatramin'izay fa contestable foana ny élection miainga avy any amin'ny recensement miainga avy any kara-pifidianana tonga hatrany amin'ny délégué mijery ny manao ny suivi miditra any amin'ny CENI tonga hatrany amin'ny ACC ao amin'ny chaîne rehetrarehetra de misy zavatra azo tenenina foana ary io mbola ohatr'izay foana hatramin'izay ohatr'izay foana mihitsy hatramin'ny ny tenako moa tamin'ny 71 ny teraka de mba hitako angamba zany de nanomboka tamin'ny deuxième république ary ny tena natonga sainana nanomboka tamin'ny 91 reny fa za zany mahita mihitsy hoe tsy nisy élection nandeha tamin'ny laoniny zany teto Madagasikara fa nisy foana ohatrany hoe nisy contestation foana hoe manangala bato mangalatra départ misy zavatra tenenina foana ka tokony hoe any am'le racine le problème ny jerena de ny anany racine ny problème de hitako hoe tokony décentralisena rehefa isoronao nge le pouvoir hoe videnao pouvoir en président tsisy anao président tsony nge eo raha ohatra hoe chef fokontany zay atao afaka atao hoe maire ny anarany satria nge ny maire any France ny commune any France nge d'ici à 36 000 ny fokontany eto Madagasikara nge 17 000 dikan'izany ny fokontanytsika ngezany ny commune any am'zareo donc afaka atao hoe maire mihitsy ny lehibe amin'ny fokontany ka raha ny maire eto amintsika ny tena manana pouvoir mampandroso ohatrany mitranga any Suisse na mitranga any États-Unis de ny olona tena manam-pahaizana sy mahay anao maire daholy de avy eo indray deuxième pouvoir zany tena manana pouvoir mampandrosona de ny district de reo ataonao président manao ny affaires étrangères sy manao ny défense sy manao ny trésor sisany ataony tsy de isy fandrombaka tsony hiditra eo donc zay tokony isy problème na fangalaram-bato loatra tsony fa mety terena raha ny anao président alohanay manao lehibe amin'ny fokotany ka raha ohatra tsika ka mbola hoe hiditra amin'io ary en plus nge jerevo tsara fa alohan'ny fanjakany merina teto Madagasikara samy nanana mpanjakany daholy zany hoe tena décentralisé mihitsy ny kolotsainantsika teto fa nanomboka tamin'ny atao hoe andrenam-pony merina tamin'ny 1615 angamba sa 1600 firy moa andrena sa 1700 tsy tadi na 1800 akory ary 1780 tanàna angamba andrenam-pony merina zany hoe mitovitovy any tany amin'ny révolution française ny tsika zany révolution culturelle satria nanomboka teo tsika lasa fanjakana tokana misy moa miteny hoe tsara be fa nanomboka teo réunifier Madagasikara de lasa état nation za aloha mahita hoe rehefa tsy mety am'le kolotsainanao de alao manana courage ianao hoe ajanona lizy fa miverina amin'ny zavatra mety amin'ny kolotsainatsika
ka ho an'ireo zay nanao étude ethnographique manao étude sociologique anthropologique raha ny boky novakiako de ohatrany hoe mety kokoa amintsika le décentralisation ka tokony hoy ny iverenana satria io ny tena mety amin'ny kolontsaina eto Madagasikara. Amiko zany raha iverenako le question na hoe élection électorale teo hoe préparation en élection afaka miteny aminao fa mandrapatonga ny fifidianana tsy maintsy mbola ho be da be ny zavatra azo kianina. Zay foana nisy teto. Ary le izy tsy hoe satria président ry satria président ry satria président ry fa le tena le structure an'le pouvoir eto amintsika mihitsy ny tant que mbola centralisé io de tsy maintsy zay ny fizotra ny élection. Zay olona en pouvoir manana pouvoir angeza be de ataony foana zay apetipety ny règle de jeu mba ahafahany mba assurasura izy hoe andresy. Za tsy miteny akory eto hoe angalatra. Mbola tsika tsy afaka hiteny hoe angalatra satria angalatra tsy zavatra tsy mitranga tsika tsy fa rehefa mitranga kosa aloha izy de afaka miteny tsika hoe misy mangalatra io na tsisy mangalatra fa ny zavatra misy aloha de ny tantara mampiseho fa misy problema foana teto ny élection ary amiko ny afahana afaka mamahany io de mbola iverinako indraina de ohatrany mamerimberina ary de ny décentralisation rery any. Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetsan maro ihany efa anisan'ny voalazany Andriamatoa Falery Ramakavily teo hoe makasika ny CENI sy ny ACC io somary ahitana an'izay foana hoe mahazo fahana kokoa ny eo amin'ny fitondrana satria zareo no manendry anazy. Io ihany koa no mbola mampimenimena ny mpanao politika amin'izao hoe le indépendance ao anatin'io CENI io na esorina na averina mihitsy zany ary amin'ny ministeran'ny atany mindraikitra an'izy manahoana ny fahitanao an'izay fanamariana hoe mpanao politika. Le izy ange de mampimety zao tany amin'ny aty tany de ny aty tany anatin'ny gouvernement de amin'ny fitondrana de zay natonga ny anaovana an'le indépendant CENI sy ny ACC fa zavatra hita de fa raha indépendant izy fa maninona ny fitondram-panjakana no mifidy ny olona manao ny membre ny CENI sy ny ACC tsy indépendant ke zany izy io fifidiana io tsy maintsy misy io tsy afaka miteny mihitsy hoe resabolany tsy avitanan'io satria raha mahavita autoroute ianao amin'ny fombony ianao niteny fa tsisy vola anaovanao fifidianana matoa ianao mahavita autoroute matoa ianao mahavita manao téléphérique matoa ianao mahavita an'izao misy vola ao zany an'ilio de ataovy ny élection fa tsy maintsy mandeha ny élection eo fotsiny tsika zao hoe misy aiay za koa manana aiay be hoe tsy andeha ara-dalàna io élection io raha CENI sy ny ACC amin'ny maizy azy am'izao fotoana zao no manao azy. Za zao ny tenako tsy natsony CENI mihitsy hatram'izay afa-tsy indre mandeha herinandro lasa zay amin'ny 6 alina nisy ny antso any directeur adjoint CENI isy fivirina raha pitso amin'ny 6 maraina ozy de natsony any amiko amin'ny 6 alina fa rehefa tonga any ianao tsy misy fifanakalozana ange le izy niteneniko zay de nivalily le rangavy eo fa aveo teny tsy valina no ataony niteneniny hoe fangambo izy niova adresy le olona na niova telefona de zay natonga anay tsy nahazo tsy afaka namaly fa valiko eto za samy teny tsy niova adresy tsy niova email tsy niova telefona hatramin'ny élection 2018 reo tsisy niova fa tamin'ny andro ny Rakotomanana raha vao misy fivirina tao amin'ny CENI mahazo email de ao anatin'le email ny adresin'le olona rehetra nandefasany le message misy amanjatony ao parti politique rehetra ny société civile ao daholy fa tamin'ny tindrany torako ty herinandro lasa zay amin'ny 6 alina mahazo convocation hoe tonga avy ianao mivory de tonga fa aveo tsisy échange zay fotsiny ara hoe mba ny alany bala de hoe niova adresy angamba na niova zao tsisy niova reo fa tsy afaka namaly an'izay kory ny teny ray hoe tsika manana collectivité décentralisée fokotany mbola ambanin'ny commune raha oharina amin'ny Frantsa io fokotany io tsisy tsy mahafantatra ny lehibe amin'ny fokotany ny eto Madagasikara ny olona ozy hoe maninona rehefa anao recensement nareo io recensement io nge fa misy isan'andro raiso ny liste ny olona ao fokotany ray vita ny recensement anao raiso ny isan'ny olona manana kara-panotrona 20 taona miakatra isaky ny fokotany
vita ny liste électorale mamarindray zareo efa mitovy am'izay hono no ataony kanefa tsy mitovy am'izay satria ny endry zareo a tsika am'teny zao izy atsasa-dalantsika mbola misy 20% no vitany recensement misy 30% 40% nefa fin décembre de vita io ny ako natao hoe miala amin'ny liste mifoky tany de ny base 100 de ny liste avoakany registre ny misy any mifoky tany tsirairay ny ela zany a manao addition le 18000 foky tany addition 18000 nataonao a vitanao ny recensement vitanao a ny lisy mpifidianana base 100 aloha miala amin'iny ianao fa ny endry zareo zay nge mbola miresaka any mifoky tany any fa fomba anaovany azy ny ankizy mandeha mianatra mbola samborina alohany amin'ny université misy azy de antanina aiza ianao satria reo ankizy reo nge raha ankizy ohatra hoe avy any atsimo andrefana mianatra tia Tamatavy any atsimo andrefana nge izy no mivote any misy azy fa manino izy mbola enjenao tia Tamatavy mo misy mandeha any amin'ny carrière ozy ny carrière andehanan'le olona nga fantatrao nefa misy amanalina ny gasy mandeha any amin'ny carrière de enjehana any izy de tenenina aiza misy anao any ony nanaovana ny recensement zavatra tsy mitombona nge zany nefa raha zavatra ataonao vetivety de vita raisinao ny base ny foky tany no ataonao hoe base 100 miala zany ianao a vao manomboka anao de 100% ny ponina anananao ny recensement any zay anao vao mandeha par exception tsy mila manenjika ny ankizy any amin'ny université tsony aizy nareo mipetraka efa azonao aty amin'ny base ny foky tany misy ny ray aman-dreny sy hipetrahany izy zavatra ohatrazay fotsiny zao de efa tsy hitovina tsy hitovina fijery ny amby zareo nefany a satria zany teny hoe tokony hiala avany amin'ny foky tany nareo zay miala avany amin'ny foky tany izy fa ianao tsy afaka mamaly azy tsony satria tsy misy échange any amin'le réunion en CENI de mametra-panontaniana hoe inona fotsiny ara ny ilanan'ny CENI raha izany ny fomba fiasany zao izy mbola tsy mahavita ny atsasany akory nefa atsasa-dalana ozy nefa fin décembre no clos ny liste zany hoe be de be ny olona ao tsy tafitro anaty liste ao mbola be de be tany aminay zao aty avaradrano zay raha mipetraka tonga le ankizy tokony mbola iverina izy tsy miverina tsony satria tsy tao daholo zay tam'le andro io tsy miverina tsony izy tsy hita tsony izy mandrakity ny androany de zany teny hoe fa vita zany vita ve ny recensement ary fa tsy zay fotsy fa be de be ny ohatra azo atao zay na toko hoe io a marina misy le teny teo hoe zay eo fitondrana aloha mahazo vanako ny fitondrana no nome azoko de manompo ny fitondrana izy zany zay de fa aiza moins indépendant izy tsy indépendant izy mikasika hiditra ao anatin'izay indrindra andeha ny fifidianana eo ihany koa tsy maintsy hoe ho resahana ny vola ho ampiasainao isan'ny miantso an'io foana moa zany hatramin'izao aloha ny firaisamonim-pirenena na ny transparency international initiative Madagascar ny tena mivoy an'izay hoe plafonnement zay mety hoe anahoana inona ny mety ho tombony Andriamatoa Jean Zakaratsietson anatin'izay hoe ahafahana mampitovy zany no reo candidat irotsaka ho fidiana ny tena tanjondry zareo mety anahoana ny fahitanao an'izay isy zavatra tsara avy eo hoentin'izay na hoe inona ihany koa no mety ho lafiratsiny satria efa natsipiny Andriamatoa Falière Ramakavely teo misy an'le redevabilité tsy maintsy apetraka ao anatin'izay ny aloha raha ny tenako manokana 2018 za tsy nare vola tamin'izy za zany tsy redevable amin'izaniza ary raha ohatra ho candidat 2023 mitovy am'izay ihany za tsy andray vola na amin'iza na amin'iza tsy redevable na amin'iza na amin'iza fa ny mahatsara an'le hoe ferana le vola azo ampiasaina voalohany aloha mba tsy hisy tsony le fizaram-bola na fizarana entana fa engany ady hevitra am'izay resaka projet contre projet no resahana fa tsy miresaka t-shirt tsony tsy miresaka fa rehefa delena ange reny nyany zavatra mba remarqueko tam'le 2018 iny hatram'izay rehefa nisy élection ka misy maresy ny apitso nisy liesse populaire zany hoe mivoaka eny amin'ny arabe daholo ny olona miorakoraka naresy zay amanalina amanetsiny era Madagasikara 2018 ihany tsy nisy nataiza liesse populaire mivoaka amin'ny arabe ny olona naresy tsy nisy midika iny zany le olona tsy mivoaka zany tsy mifidy an'io zay fotsiny de zay na toko izy hoe tsara asina fepetra fa araka le teniko teo nge
be de be nge mifepetra mipetraka any amin'ny constitution tsisy manaraka any amin'ny constitution raha tsy 24 article 24 raha na article 29 manana zony tsiraray andray vola andray karama maro ny zo fototry maolona sy mahavelona vady aman-janaka smigy apetraky nyfandrakana ny ravitry ny smigy 1 million na 1 million 250 mahavelona vady aman-janaka maro ny zo fototry maolona tsy maro karama ny fonctionnaire ray amanontolo fa na tsy ny smigy fotsiny ary karama ny fonctionnaire fiantsony azy TDL tonga de lany fa za fa miteny hoe tsy TDL ntsony io fa MT TDL mbola tsy tonga de lany karama ny fonctionnaire karama ny privé mitovy am'izay miramira am'izay any ange manitsakitsaka lalam-panorenana ny karama apetraky ny fanjakana eto lalam-panorenana miteny maimaimpona amin'ny fampianarana vo misy fotsiny ny fram amiko miteny am'le ray aman-dren'ny mpianatra mandovo fram de miteny hoe tandrefa manao kolokolo nareo manome vola olona ampianatra ny zanakareo fa tokony maimaim-pony eo dikan'izany tsy le resaka raha za tsy miteny hoe tsy ilaina ny constitution fa ozy atreto aloha tsy misy manaraka an'io zay fitondrana itsakitsahany io constitution io na resaka fianianana range amin'ny constitution tsy maintsy manao fianianana ny filoham-pirenena io anatren'Andriamanitra fa ty filoham-pirenena ty ihany tsy sananao an'io tsy atako hoe nanaty samo fa tsy nanao an'io tsy nanao fianianana namaky an'le zavatra misoratra anatin'ny constitution hoe eo anatren'Andriamanitra sy ny tsy fantatro iny tsy nanao an'iny izy de misy dikinina constitution rehefa hitsahany ohatr'izay afa-tsy lazainy atao hoe amin'ny constitution tsy misy hoe gouverneur fa chef de région tsy raharain'ny olona rehefa le eo fitondrana tsy miraharaha nge dika zany tsy resaka rafitra io tompoko fa resaka olona apetrao zay rafitra faran'zay ratsy de olona tia tanindrazana atao mitondra fa miovy io de lasa faran'zay tsara ary apetrao zay constitution fa arak'zay tsara fa jola alefa eo fa hitsakitsahany ohatrany tsy misy de mitovy ihany Andriamato fa le raha makavelo makasika an'izay ihany hoe plafonnement ny famirana an'izay raha za manokana aloha za mbola tsy nilatsaka de tsy fantatro hoe ohatrinona vola ohatrinona no ilaina rehefa milatsaka zany fa rehefa milatsaka angamba de mety heritreritra hoe ilaina le plafonnement sa tsy ilaina ny fahitako azy zany ny candidat mety samy mahita ny intérêt rehefa be vola izy de teneny hoe aza plafonnena rehefa tsy ampy vola izy de mety teneny hoe plafonneo fa amiko zany sarotra be mifixe hoe plafond firy zany le plafond ho ampy ve sa tsy ho ampy de tsy haiko loatra aloha mamaly an'izay fanontaniana zay hoe tokony plafonnena raha ny tena marina aloha raha ny akamaroan'ny ohatrany hoe firenena européenne za moa tsy de malala loatra ny système asiatika zareo koa manana ny système nlazaina fa tsy démocratique nefa hitako hoe démocratique ihany endry zareo koa fa ny système européenne moa no tena matetika jerevantsika raha neny frantsay sy neny américaine zao ohatra misy lalàna mifeha ny financement any parti politique ohatrany hoe mila transparent tsara avy izy io vola io de voafetra tsara hoe reto any ny afaka mifinancer sy tsy mifinancer au moins zany zay afaka contrôlena hoe tsy misy lobiana olona manambola be mampiditra vola ao de iny ny lasa tena mety hitatana rehefa avy eo de normal ihany zany hitako hoe asina lalàna mikasika ny hoe financement parti politique sy ny financement en campagne électorale mba tsy hahatonga le mpanambola tena hibahana be eo amin'ny élection fa raha ahafantarana hoe ohatrinona ny tokony ho vola ilaina amin'le izy ohatrany ho sarotsarotra ihany ny ametra an'izay satria en nature ve zany tafiditra anatin'ny compte ohatrany hoe artiste manao bénévole nefa ary ambadika ary izy omena ihany ny t-shirt ohatrany hoe tenenina hoe donation nefa ary ambadika ary misy vola ohatrany ho sarotra ihany zany ny justifier avy eo hoe reto zavatra reto tsy nandoavana vola fa bénévole ny nanome anazy hitantsika raha teo koa moa ny fitsarany eto amintsika fa arakaraky ny mahasensible an'le affaire de eo koa zareo ohatra ny somary manana fomba azy fijeriny lalàna de za aloha de tsy de hitako loatra hoe mila plafonnena sa tsy mila plafonnena fa raha ny anahy zany de miverina foana hoe constitution alovana miverina amitenen'ny Andriamato Jean-Jacques Rapsitson teo hoe le izy marina fa hoe mila olona mahay mila olona endry mila olona matahotra an'Andriamanitra
fa za mino hoe mila ovana ndray koa izy roa zany mila atao mila ovana koa ny rafitra zay ny tena tsara indrindra sady ovanao ny rafitra no ataonao olona entry manam-panany atao hoe de tokony mety io. Nisy ihany nisy mararoto kely nisy any le commission le nanaraha-maso le financement le vie politique fa zany hoe vitsy nanao tatitra araky ny ka normal ange satria le membre an'le commission olona le eo fitondrana ihany nomé anazy de zay mivirina le teo foana raha vao le olona amy fitondrana amy nomé anazy de redevable le olona nomé anazy izy de tsy impartial ntsony zany hoe mitongilana ny fomba fijery. Lizy ange tena gravy amin'izy raha de tam'le élection 2018 zao de nanao tatitra ny le commission finance hoe candidat rehetrarehetra ozy nandohan'le caution de nitondra vola amy gony daholo teny amy trésor de ozy zay nanao an'izay tokony tonga de inéligible satria raha vao mihoatra ny tsy haiko firy millions izay de 10 millions d'ariary na 50 millions de tsy maintsy chèque de nidisoko le olona nias chèque de banque nandoavako ny caution chèque de banque amy compte personnel ary io compte personnel ko mangarary io tsisy afa-tsy volako my mandeha ao azo contrôleny io tsisy atahorako ka tsika miresaky hoe financement plafonné io asio plafonnement za nge nataonareo 1 milliard ary io tsy mampanino ny any hevitra fa hoy za hoe aza asina plafonnement kosa ny accès amin'ny aina aman-jery fa tamin'iny ny adin-dralange 3 minutes par candidat no nomena isaky mandeha 3 minutes amy fomba ahoana no aneo na 3 minutes imbalo angambany le izy zany hoe 24 minutes au total aiza ny anaovanao ny propagande am'zany de za hoe alalao ny aina aman-jery mpanjakana alao anana accès malalaka ny candidat amy 2023 na ho candidat na tsy candidat tsy problémako zany fa omeo accès illimité ny candidat tsirairay afahany miresaka amin'ny malagasy manerana ny nosy avy eo na plafonenareo na tsy plafonenareo ny financement io any andafy ange ny financement nge plafonné ny ary nisy Sarkozy tratra ny commission de contrôle niotra les plafonds ny vola laniny tamin'ny élection présidentielle tsy remboursé dépense de campagne Sarkozy tam'izay sahirana mihitsy ny RPR moa izy tam'izany sahirana ny RPR satria ny hevitra hoe ho remboursé le dépense de campagne niotra le izy tsy remboursé ny fanjakana de rehefa tena anao tsika nge azotsika atao zany fa hoy za hoe niany ny plafonnement temps de parole tsy tokony izy ataovy malalaka rangaha am'izay resaka hevitra no ampedina fa tsy resaka vola raha resaka vola nge zay resy ary zay koa avaraky nylazaiko teo zay anda vola avany velany be de be nge ny candidat tamy 2018 fantatro hoe ny financen'ny Rosianina za tsy teny anaran'olona fa misy folotsy kely fa tany amy fotoana farany de nakatin'ny Rosianina hono ny robinet de olona ray am'izay no nitoanany fa tany amboalohany nanoana olona be deabe izy de izay hitany hoe lasa loha zany no nitoanany tany amy farany za tsy tao anatiny tonga de teneniko sady teneniko hoe za tsy tao anatin'ny listra anizaniza efa lasa de lasa ny fotoanatsika amarana angambany ataontsika sady amitina no angatahaka anareo anome saritsary ny 3 Madagasikara anahoana aiza ho aiza inona no mety hofitrangany io ny fifidianana moa zany iseho amin'ny 3 anahoana zay kisarisary ny Madagasikara zay de sady hitondra ihany koa famitinana satria fa somary lasa de lasika andriamanitra son Sakaratsietson taona 3 sarisary Madagasikara miratsy ny fiainam-bahoaka tsika am'teny zao niakatra ray ny dollar 4300 de ny euro moa fa lasa nioatra ny dollar ndray efa ny amy 4500 ny 1 euro mbola miratsy no zao zany fiainam-bahoaka fa ny bling ihany no mamirapiratra eto Madagasikara zay tsy inona no hitan'ny fitondram-panjakana fa azona andrefesana azy angambany tsy miandry ny inona am'ty fitondram-panjakana fa zay miteny hoe mbola veriko eto ana meko amy fitondram-panjakana amy vahaolana ampiaro io de midina amin'ny apaefa mividiny entana farana avanovelany 3 alina ariary de mahazo trano ny olona 90 taona miakatra tsy misy fidiram-bola de mahazo valy babena
malagasy ny ray aman-dreny malagasy fa reo tsahana tapiny lohany zao a tokony lolaovina tapiny loha de tsabona maimaimpona ny vehivavy manano tena irery reo koa be deabe reo a am'le fahasairanana le ankizy langy zao miaraka amin'ny vehivavy vo eniny hoe be voka de lasa izy mitsoka de tavely eo le vehivavy reny mila fanampiana vonjy maika fa indrindrindrindra rehefa atao le vahaolana ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa raha 3 alina ariary de mahazo trano anao trano daholo tsika fa mandritry ny 20 taona 30 taona fanamboarana trano sy ny fanamboarana lalana sy ny tetezana rehetrarehetra eny a no bazin'ny économie malagasy a ohatra ny nisy tany a Frantsa tamin'ny 40 taona lasa tam'zany a quand le bâtiment va la France va rehefa mandeha ny fanomboronana trano a mandeha ny la Frantsa ho azotsika raisiny io am'izay fotoana zay satria tsika tsisy manana trano am'izao fotoana zao ny malagasy de alefany amin'ny fokotany a andraikitra be deabe tsy latsaky ny 10 miasa amin'ny fokotany anankiray zany hoe 10 ampitombona 18 000 izy 20 sy ray alina 180 000 création d'emploi miala avany amin'ny fokotany fotsiny iny a tonga de afaka am recenser inona marina ny teny ilain'le vahoaka téléphérique avy iny ilainy atao lahara-pahamenana fa iny mety ataotsika any amin'ny farany fa za mino fa tsisy na fokotany ray ary amoaka hoe zay mila téléphérique na eto Antananarivo ary de hoy za hoe ohatr'izay fipetraky le izy za niako a mamaika ato zao ny olona miresaka aminay de hoe androany a mitady ny sakafo nomaly zany mila vahaolana maika de maika mila fivovana mahery vaika maika de maika fa tsy ny autorotony tamatavy akory ny lahara-pahamehana de omena amin'ny fitondram-panjakana ny antony de tsotra 2023 lavitra kaiky lavitra araky ny teneniko zay a androany izy ny olona mitady ny sakafo nomaly fa akaiky de akaiky io satria 2 minitra de tonga fa afaka tsisy ray volana tsony tsika de anao bonne année 2023 sady nefa vao vintsika nanao bonne année 2022 mandaingana any le fotoana nefany de zay ny ahako a mamaranako ny teniko mena amin'ny fitondram-panjakana io a zay am'izao fotoana zao manangona soni raha misy vonona manangona soni de manatona ny FMI malagasy meko ny laharako 034 90 375 78 tongava manao soni manangana rehefa mahazo soni maromaro zay a hoentina any amin'ny fitondram-panjakana andre mandeha indray reo rehefa Jean Jacques Ratsetsoreny teny amin'ny eny amanjery tsy meno nareo fa reo misy olona zao nisany mangataka an'io de mba atao fitopoko fa rehefa ataonareo io ange tian'ny olona nareo Andriamatoa Faliry Ramakavelo ahoana ny toendrikidriky ny taona 2024 raha ataontsika hoe reo mpitondra reo ihany zany no mbola eo amin'izay olana ny raha antsika ny resadresaka tetsay 2023 aloha tena ho sarotra sarotra anisan'ny tena programma lehibe ny fitondrana am'izao moa de enitsika reny hoe anao lalana tsy izy ririna fananana zany programme zany edy efa nisy mpitondra maro tao aloha nanao an'izany ary napetrany teo amin'ny vola mihitsy moa izy za aloha mahita hoe tsara le manao lalana satria io lalana io a no ahafahana mamoaka ny vokatra ary ny famoahana ny vokatra ny tena anisany hoe cléany économique koa akoatra ny resaka vola ao anatin'izay zavatra zay nefany a mieritreritra hoe raha tsy misy décentralisation a de ohatry ny any aloha ohatrany tamin'izay foana hoe be da be le promesy a nefa ny afahana mantanteraka azy mety ho sarotra ihany ka ny anazy zany a raha resaka économie sy politika amin'ny politika ny amiko de ny décentralisation a ary amin'ny resaka ny économie a de na de tsy manao talon or a au moins zany manana réserve d'or matanjaka zay ny na amin'ny resaka politique de change afahantsika amin'ny stabiliser monnaie atsika rehefa jerena nefa ny zavatra miseho eto an-tany a de tena afaka eritreretina mihitsy hoe tena mety ho anahirana be 2023 ao ny guerre en Ukraine any ny resaka inflation eo ny problema climatique eo ny problema be de be zany le probleme ka ny anazy zany ny faniriko hoe tena mivavaka tsika malagasy a mba tena nana mpitondra endry mpitondra tena manana tia vahoaka tena mitsinjo ny vahoaka fa tsy mpitondra ohatrany hoe manafosafo fotsiny na manao ohatrany hoe sanatria hoe mamitaka fa tena manana olona manana fahendrena satria zay ihany a ny tena olona afaka amoaka atsika amin'izao fantrana be zao a ary indrindrandrindra hiatrika an'le crise be ho avy amin'ny 2023 io
Zay ry izy menakavy nresadresaka niarahana tamin'ny reto vahintsika ireto amin'ity androany alatsinainy 5 desambra ity akasitrahana ianareo akasitany ianao Andriamatoa Faliera Makavelo nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana. Torak'izay ihany koa akasitrahantsika Jean-Jacques Ratsetson nanaiky ny vahiny sinasina tato amin'ny fandarana nitondra an'izay hevitra izay. De misaotra anareo nampivahiny anay e. Dia akasitrana ihany koa tsika rehetra ny tokantrano ao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany torak'izay ihany koa ny teknisianina ao ambadika ao akasitrahana satria izy ireo no nikirakira. Nahafahantsika nanaraka izao fandarana izao ihany koa akasitrana ihany koa ianareo manaraka ny fandarana any amin'ny tambazotra serasera sy eo amin'ny onjam-peony 520 teboka efatra ao. Ho amin'ny herinandro dia miala rano no manandray niaraka amintsika atao anatin'ny fandarana miaraka amin'ny vahiny vaovao izay kosa dia mametraka ny mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.